Amin'ny Nora Sasany Maraina, mimakomana i Paoly Rabary, mampiditra ny akanjo manokana fitondrana moto, vonimbonina andeha hidina ifotony lehilahy. Rehefa vita ny fiomakomanana dia mandeha mijery sakafo eny manodidina eny aloha ny ekipa. Mila tohanana tsara manko ny aina fa lavidavitra ny lalana ho diavina. 500 ka hatramin'ny 590 kilometatra isan'andro eo no tsy maintsy fitaina moto ao anatin'ny 5 andro. Roso amin'izay randihe. Rehefa vizambizana iny dia andao indray aloha mba hakaina kely. Tohanana ihany koa ny aina fa ny kibo no manko tsy mba lamosina ary ny tsinay tsy mba vatsy. Rehefa tsy mahita mofo gasy na kafe dia voankazo izay vokatry ny tany na izay misy eo aloha no hohanina e. Izay tanàna rehetra andalovana dia anaovana famelam-beraraka-hevitra avokoa, firesahana amin'ny vatana amin'ireo mponina, fanazavana ny fanovana ifotony, izay antoka iray entina mampandroso ny firenena. Maro ny président kanefa tsy nandeha an-tanaty ny politika. Ray aman-dren'ny mpampianatra président Paoly Rabary moa zany mandalo tontolo. Ny zavatra atao amin'izao fotoana izao dia mijery aty fotony ny zavatra misy. Rosiany dia ny sakafo atao indray dia eny amin'izay toerana hijanonana eny ihany. Zaho zahay fala fa mahita tare ny fahasoavana fa napetraka to Madagasikara lova io. Izy famerina. Mitoy ihany koa ny tafatafa mivantana amin'ireo mponina, ahafantarana ny olana sitrain'izy ireo ny fotony, ahafahana ihany koa mijery ny vahaolana mifandraika amin'izany. Ny zavatra manahirana aty atsimo dia zavatra lalana, rano. Inona manahirana anazy tsisy manahirana rano inona manahirana anao aty? Inona manahirana? Rano otriny vary raika manjato ko pare. Manjato? Enjato tipapolo. Kapokaray. Olana manao laka artificiel ity. Zany rehefa avy ny olana dia ambola Bonsoir monsieur. Efa mandeha mototsika ka izay mahita zavatra efa dia fota. Ariva ny andro, lava ny dia, vizambizana ny rehetra. Andeha indray aloha hijery ny toerana ahafahana mijanona sy matory mba ahafahana miala sasatra mialohan'ny hatrehana indray ny andro manaraka.